ilay podcast. Mianatra miaraka mianatra. Miaraba antsika iray tonga soa eto amin'ny ilay podcast dia miaraba indray ihany koa any Marina. Faly tafiaraka aminao indray sambatra dia faly miaraba ny mpiaino sy ny mpanaraka rehetra. Ya, androany isika dia iresaka momba ny teny. Ny teny moa izay andao atao hoe efa anatin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy ho an'ny olona angamba hoe mona angamba tsy afaka miteny fa isika rehetra zany dia afaka miteny daholo. Marina mihitsy zany. Loha hevitra tena goavana eritreretina ohatrany hoe mandeha ho azy miteny daholo ampianarina miteny ny ankizy dia miteny dia ohatrany hoe eny ohatrany hoe fomba fanao fotsiny fa misy zavatra tena goavana ao ambadika izay tiana hifampizarana mitsika zao maraina zao. Ny anomboako azy anatin'izay loha hevitra hoe ny miteny izay zany dia ny iny moa zany ilazana zany ny importance ny teny tenenitsika. Matetika mantsitsika misy teny tsy voahevitra ozy isika malagasy mitenitsika zavatra izay eritreretintsika hoe tsy misy dikany loatra amin'ny fiainantsika na amin'ny fiainan'ny hafa dia tsy dia raharahintsika loatra ny mahazava-dehibe izay teny noresahantsika izay. Ao anatin'ny boky maro izay milaza momba ny resaka communication zany ny fifandraisana dia mamerina hatrany zareo izay mahazava-dehibe ny teny izay ary anisan'izany ny hoe ny teny izay avoakantsika zany dia na manatsara na manaratsy. Marina mihitsy izay ary tsy any anatin'ny bokin'ny communication fotsiny sambatra no misy an'izay fa any amin'ny bokina psychologie, any amin'ny bokina fianarana business, any amin'ny anaty baiboly, any anatin'ny bokina développement personnel milaza ny momba n'io teny io daholo ny hoe zava-dehibe ny voambolana ampiasaina ny fomba anehoana hevitra sy ny teny zany atao hoe marina mihitsy izay teninao izay hoe misy ny teny tena hoe manangana sy manamboatra fa misy ny teny tena manimba ary mandrava. Dia izay mihitsy no resaresantsika eto. Eto zao dia mahatsiaro tampoka ny sika rehefa miresaka ohatra hoe miresaka amin'ny ankizy rehefa mampianatra miteny dia matetika moa zany teny mbola hoe izay azony aloha no ampianarintsika anazy dia rehefa mandroso zany ny fotoana dia miamitombo ny voambolana ianaran'ny ankizy. Zany hoe isika zany dia mila mitandrana dia ny voalohany sahady misafidy na manao sivana mihitsy ny voambolana ampiasaintsika ianaran'ny zanatsika. Ohatra tsy haiko ilaza ohatra hoe tsy haiko amin'ny maha-ankizy azy dia adiny mbola kely zany dia afaka omentsika voambolana mankahery, voambolana mampitraka ohatra na ohatra zany. Tsara angamba raha maka ohatra exemple tonga dia ohatra tsika ahafahantsika maneho mazava tsara izay resaka hoe teny manangana sy teny mety mandrava izay. Manana ohatra ve ianao sambatra? Matetika amin'ny resaka psychologie na ny ireo andao atao hoe fahendrena tatsinanana dia milaza mihitsy ny mahazava-dehibe ny teny amin'ny tena. Ianao zany rehefa miresaka ianao amin'ny tenanao dia tsara raha teny tsara no resahanao ho an'ny tenanao satria ny teny izay resahanao amin'ny tenanao dia misy raisiny ny atodoha zany dia ny atodohanao zany mandray ireny teny ireny araka resakatsika teo na manangana na mandrava ka mila misafidy tsara zany tsika ny zavatra resantsika amin'ny tenantsika. Matetika mantsy ny olona matetika tsika miteny ohatra hoe tsy haiko hoe tena za koa tena adala mihitsy aty, za koa tena tsy mahay mihitsy aty, za tena vendrana mihitsy aty. Ireny voambolana ireny zany izay tenentsika ohatrany hoe tsy misy dikany loatra mety ampisy fiatraikany be dia be zany amin'ny subconscient atsika araky ny psychologie zany io any amin'ny subconscient atsika zany dia mametraka zany ny atodohantsika hoe tena vendrana tokoa, tena
entre guillemets anaty finosateny adala tokoa aty. Zany hoe raha averimberinao matetika aminao zany zay teny zay a de isy fotoana mety ho lasa anaiky an'izay mihitsy ny atoanao sy ny vatanao de lasa ohatrany hoe voafetra eo amin'izay zay mihitsy le izy. Zany hoe ny teny aloha zany a raha araka ny zavatra nyresahanao teo a de afaka hoe mitodika amin'ny hafa fa ny teny koa de afaka mitodika amin'ny tena manokana. Marina mihitsy zany. Ary mahita zao a hoe ny zavatra ny ohatra hitako indray a dia amin'ny nanabeazana antsika ny rehetrarehetra moa zany na hoe fanabeazana ny zanaka de matetika misy hoe fa ianao tena tsy mahay mihitsy, ianao zany tena dondrina mihitsy, de tena marina tokoa hoe misy olona tena mialehibe amin'izay fieritreretan'izay hoe tena dondrina mihitsy izy na hoe ianao tena tsy mahay matematika mihitsy de mipetraka tokoa zay ary za miresaka eto zao de tena niaran'izay zavatra izay mihitsy efa taty ariana be vao tonga saina satria nametraka mihitsy hoe za de tsy mahay matematika mihitsy de ny teny foana ny saiko nandritry ny 20 taona nandritry ny fianarako hoe za de tsy mahay matematika mihitsy de tena nieritreritra hoe tsy mahay matematika mihitsy indray tena nino tanteraka mihitsy nino mihitsy hoe tsy mahavita mampiasa chiffre zany tsy voageren'ny cerveau ako raha vao resaka chiffre rehefa tonga nefa ny asa nisy fanaovana nisy zavatra tsy maintsy manipule chiffre ny cerveau ako de teo zany tsy afaka niala tsy afaka niteny hoe tsy fa tsy maintsy atao satria asa andoavana karamanao donc tsy maintsy ataonao de rehefa nanao an'le izy de tena nahita hoe ay vitako kay le izy zany de zay zany tena ohatra anankiray azoko zaraina hoe tena zava-dehibe tokoa ny fitenenana amin'ny tena sy amin'ny afako moa zany mazava hoava famerana ohatrany hoe mametra zany ohatrany hoe limitena zany ianao rehefa miteny zavatra ohatrany satria lasa mino an'izay de zay zany tiako mba hozaraina antonana ny sain'ny tsirairay hoe mba mila hitandremana zay zavatra izay. Marina zany lasa miteraka ohatrany hoe nongo zany filazan'ny frantsay azy hoe croyance limitante le izy rehefa ohatrany hoe apetraka koa zany hoe zay ianao dia tsy mivoaka an'izay fefy zay mihitsy de nao amin'ny tena nao amin'ny zanaka zay koa na miresaka fotsiny ary ohatra hoe ny anaty zanako ty mahay français be ty tsy mahay mihitsy na ny fianon'ny ankizy an'izay fotsiny ary de efa any anatin'ny sainy de efa mipetraka hoe efa voafetra zany efa ohatrany hoe ok zany efa accepteko zany fa kay tena tsy mahay matematika tsy mahay ina français teneniko tosarany marina mihitsy zany hitantsika amin'izany zany fa tena zava-dehibe ny teny zay resantsika moa zany resantsika amin'ny hafa resantsika amin'ny tenantsika ihany koa ary amin'ny malagasy moa dia milaza hoe avadibadio impito ny lela zay ianao vao miteny hoe misy fahendrena ihany koa tamin'ny fahendrena malagasy efa nafantatra koa ny mahazava-dehibe ny teny contrairement an'izay indray zany afaka manome ohatra koa tsika amin'ny situation anankiray hoe tena mampahery ny teny misy an'izay force mampahery zay koa ny teny nefa rehefa ohatra hoe anaty ady sarotra zao tsika anaty ady sarotra na ohatra zany de misy olona manantona olona mihitsy ary tsika mba hanome teny ampahery atsika ohatra hoe na fahorinana na zavatra sarotra de tonga miteny misy teny ary amin'ny hoe mahereza miteny de misy karazana teny karazam-pitenenana tsy amintsika malagasy na ampianarina an'izany satria tsika manana ohabolana sy fiteny be da be rehefa mamangy fahoriana ohatra tena hoe mampahery de hita ao anatin'izany mihitsy zany hoe misy an'izay vertu zay koa ny teny hoe manimba fa misy any koa hoe manangana rehefa misy koa ny olona hoe mangataka vavaka inona moa ny vavaka re olona mangataka vavaka reny na hoe mba mametrahana tanany reny de olona mangataka hoe teny teny misy teny voalahatra zany ho raisiny hitondra amelona indray fanantenana na fampaherezana ao anatiny zay efa tsy misy tsony de reny zavatra rehetrarehetra zany tena hoe zavatra manangana de zany hoe tsika zany manana daholo tsika ny olona rehetra na kely na lehibe manana an'izay kapasité hiteny zay ozy ianao hoe nimona ihany angamba tsy afaka miteny de atsika zany no misafidy hoe inona andeha ho ampiasaiko an'ity teny ity inona no andeha hitondrako azy inona no ampiasaiko anazy
manoloana ny za manontolo za manokana sy ny manodidina zany io teny io moa dia anisan'ny fampianarana be mihitsy na any amin'ny tamin'ny baiboly ny teneniko teo fa na livre spirituel hafa koatra ny baiboly raha dia misy koa zany ny tiako tenenina tao zany hoe amin'ny lafiny rehetrarehetra na spiritualité na fampianarana na business raha ozy teo dia misy mo mihitsy safidiana hoe zao ny tokony fomba fifandraisana zao ny tokony fomba mo ampiasaina na amin'ny lafiny politika misy koa zany hoe samy manana ny tiany atongavana moa zany ny sehatra tsirairay fa teny daholo ny ampiasaina mba apisy fetraikany sy apisy résultat amin'ireo rehetrarehetra reo marina zany na miresaka koa ratsika zao rehefa makany amin'ny psychologue ianao na psychiatrie psychiatre zany dia matetika ny olona tsaboana no miteny ny psychologue na ny psychiatre mandray noty fotsiny izy matetika fa ianao mihitsy no avelany miteny zany hoe manambara zay rehetra ao anatinao mihitsy zany mba ahafahana mitondra ny vahaolana rehefa aveo hoe inona no tokony ataonao resaka koa ianao ny resaka ohatra hoe business satria maina motsika rehefa makany amin'ny entretien d'embauche zany hoe miomana mihitsy tsika saiko amanandro ny aloha mihitsy tsika zany dia efa miomana hoe inona no resahako inona no tiako tenenina ahoana ny fomba ilazako an'izany zavatra zany satria na izany rehetra zany ary dia misy efehany zany amin'ilay zavatra aoriana hoe inona ny tianao hoe ho azoko vely asa rehefa aveo na tsia ny resaka politika hitantsika amin'izao fotoana be dia be ny olona milaza ny zavatra ho resahany hoe inona ny programan'asa mandresy lahatra hoe za fidina fa izy reto avy ny programan'asa koa na dia misy aza ny mandaina zany ao anatin'izay resaka izay le fampiasana ny teny mihitsy zany ny tiana asongadana eto hoe ny teny dia n'olona rehetra fa ny fampiasanao an'le izy ary indraindray tena tsy fanahininao akory ary fa lasa tafanao zavatra mety manimba ny sasany ianao na ohatrany amin'ny alalan'ny teny na tsy zay ary ny intention tany anatinao fa misy teny nampiasainao ohatra na ny fandaharanao an'le teny dia lasa miteraka zavatra negatifa zany any amin'ny olona hafa dia zay izy tena zava-dehibe mihitsy zany no resaka teny ny tiako resana kely koa dia ny resaka hoe fifosana angamba zany satria ny fifosana moa zany dia teny na ny fanaparitahana tsao fanelezana tsao na amin'ny fiainan'olona io na amin'ny zavatra hoe firenena na ohatrany ianao zany ohatrany hoe teny ianao momba le fiainan'olona na momba n'le olona reo zavatra teneninao reo mety marina mety tsy marina nefa efa misy fetraikany any amin'ny olona io any amin'ny réputation ny olona io any amin'ny fiainany olona io satria raha misy olona ohatra hoe miteny hoe iny olona iny ange eninay hoe mpangalatra nefa mety tsy zay ny zavatra tena nisy dia rehefa miely zay zavatra zay dia lasa tena hoe voapetraka hoe mpangalatra le olona nefa ke le olona mety tsy fifankazahoany resaka ny tany fa nivadika le resaka dia mety tsy tena mpangalatra koa le olona nefa voaely hoe mpangalatra le olona manimba tanteraka le olona zay zavatra zay ny teny mananelatra hoy ny malagasy zay mihitsy marina mihitsy zany dia zany rehetrarehetra any anisan'ny hoe tiana ampitandremana sy ampieritreretana hoe mila mitandrina mihitsy amin'le teny fa ianao mihevitra hoe teny kely tsisy dikan'izany ve fa tena mety misy fetraikany be mihitsy iny any ambadika any zay tsy fantatrao akoriny ao misy boky nivadiko zay étude ana anthropologue mihitsy moa zany izy zany hoe ny anthropologue zany hoe mpandinika ny olombelona sy ny vondron'olombelona dia ny teny mihitsy izy hoe ny firesahana ozy izy sy ny fijerena sy ny firesahana fiainan'olona dia zavatra ohatrany hoe indispensable mihitsy amintsika olombelona satria ao anatin'io fandinihana fiainan'olona io dia isotomantsika zavatra hitondrana ny fiainantsika koa ao zany mety hoe ny tsara ny soa fianatra ozy malagasy nefa mety ao koa ny ahitana hoe ty tsy tokony atao satria nitarika an'ity olona ity migadro ilay olona ohatra dia mba mandray azy zany raha manao an'izany zany dia mety migadro donc zavatra tena fondamental zany zay ho an'ny olombelona ny firesahana sy fijerena fiainan'olona fa izy tomana lesona sy zavatra tsara
matetika nefa ny zavatra misy a ny fijerena sy fandinihana fiainan'olona lasa atao fitsikeraina fiainan'olona sy fikritikena fiainan'olona dia mahita fafinaretana mihitsy ao anatin'izay ary lasa fomba fanao a miampitatra amin'ny zanaka mihitsy izay zavatra izay satria rehefa zatra ny eno olona ny tsikera sy mifosa ny zanaka dia lasa manao an'izay koa izy any ariana any dia izay zany le izy hoe ny fampiasana an'le teny ny teny zany tena hoe tsy afaka ialana maha-olombelona zay a instrument na fifandraisana zay a zava-dehibe zay a amin'ny tsika olombelona amin'ny fiainantsika maha-olona mihitsy zany satria ny olombelona tsy afaka hoe mijanona rery montagne risy dia tsy en relation fa tsy maintsy izy mifampiresaka sy mifandray ary ny teny ny zavatra voaloha ahafahana mifandray donc tsy afaka hoelana mihitsy ny hoe aleo tsy miteny tsy aza miteny tsisy miteny fa ny fampiasana an'le teny nefa zany a mety tena hoe mahasoa fa mety tena hoe manimba na ny tena na ny hafa dia izay zavatra izay zany no tsara diniana lalindalina kokoa miresaka teny koa tsika efa anatin'izay ihany koa ny eritreritra ohatra satria ianao na tsy miteny ary a mieritreritra ianao zany dia hoe na ny eritreritra ao koa ary zany mila atao tsara zany hoe mila mieritreritra zavatra tsara ianao mba raha ohatra zany ka tsy misy olona ohatra hoe afaka iresahana na ifaneraserana afaka misafidiko ianao mieritreritra zavatra tsara momba ny fiainanao fa afaka elenao mieritreritra iny zany enao miteny amin'ny tenanao zay indrindra ny tiako tenenina hoe miteny ianao zany hoan'ny tenanao anatin'ny eritreritra ao zany ianao dia miteny ny tenanao metimety koa miteny mihitsy ianao miteny amin'ny tenanao hoe za olona tsara za olona mahay za olona mendrika ary rehefa resantsika teo hoe voarain'ny atodory eny any amin'ny subconscient moa zany le izy dia hita hatreto zany tsika dia mandinika mahita mihitsy hoe zava-dehibe ny safidy ataontsika amin'ny teny resantsika na ny eritreritra zay eritreretintsika miresaka ianao teo marinaly resaka hoe fifosahana sy ny tariny justement anatin'izay mihitsy ny any le hoe resaka hoe ny fahamarinana mila milaza foany sika ny marina satria efa nyresantsika kely moa io tao anatin'ilay boky nosoratany Jordan Peterson le hoe mila zany marina hatrany satria ianao rehefa ohatra hoe mifosa matetika mety tsy manana fahamarinana tokoa tsika rehefa niteny iny teny iny tena mino ve ianao fa marina ny zavatra resantsika resanao io misy an'le ino fomba fiteny iny manao hoe alefaso anaty filtre tsy aditiko moa misy an'le hoe filtre eo aloha ny teninao zay ianao vao milaza hoe est-ce que c'est utile est-ce que c'est inavy moa tsy aditiko tsy moa le zany fa est-ce que c'est vrai marina ve ozy izy tsara ve ozy izy zany hoe mitondra zavatra tsara ho an'ny hafa utile ve ozy izy ohatrany hoe information tena ilaina ve zay no iny resaka iny hoe mila zany ianao mametraka mihitsy rehefa miteny rehefa hanome information na haka information hoe tena tsara ve le zavatra hanangana ve raha tsy zavatra hanangana dia aleo tsy miteny zavatra bon hitondra zavatra tsara ve dia raha tsy izay dia aleo tsy miteny raha tsy zavatra utile ve raha tsy utile tena hoe ilaina ohatra hoe amin'ny famahana olana aleo tsy miteny nefa be da be mihitsiny ny amin'ny fiarahamonina tena hoe ny fanipaka amin'ireo nefa izay ny tena lasa ohatrany hoe fomba fifandraisana mihitsy tao anatin'izay boky nivakiko izay dia misy koa hoe ny resaka hoe fifosahana moa zany firesahana fiainan'olona amin'ny lafiny ratsy moa zany tiako tenena ny teny le mpanoratra hoe micrée ohatrany hoe complicité ozy izy io raha ohatra hoe olona tsy dia mifakafantatra dia nefa manome sujet hoe fiainan'olona hafa ery dia ohatrany tonga dia mampifandray ny fomba firesahana plutôt négatif amina fiainan'olona dia zavatra ohatrany hoe mandeha ho azy zany zay ohatrany hoe instinctif naturel zany zay zavatra nefa zavatra mila toerina mihitsy ary mampivondrona mihitsy tena zay mihitsy le izy ohatrany hoe mise sentir ianao hoe mba miaraka ohatrany hoe misy zavatra ikambanana dia mivondrona izahay nefany mivondrona hoe mba hitondra tsara ve zay le hoe utile ve le izy marina ve le izy vrai ve le izy satria indraindray manko tsika rehefa miresaka koa apahany zavatra fotsiny ny ananantsika apahana information fa tsy ananantsika le situation rehetrarehetra raha ohatra hoe tsy haiko saraka anina sianina
mety ntsika fotsiny hoe ny sarakiarina sany ny hitantsika hoe ny sarakiarina sany fa tsy fantatritsika mihitsy zay zavatra tena nyseho tao dia hoe nitomany ianina raha nitomany ianina dia ianina zany ny diso nitomany fotsiny izy ny hitantsika fa tsy haintsika zay zavatra ntsika ny information rehetrarehetra donc mila mitandrina zany amin'izay hoe rehefa tsy vrai tena zavatra tena hoe marina nananao daholo dia aleo mangina lasa manelitsao manimba fiainan'olona manimba fiainana en général manimba fifandraisana ihany koa zay mangina volamena dia mila andotsika hivondrona andotsika mba hivondrona indray zany milaza zavatra tsara milaza fakahirezana ifanoro ifanitsy mba hoe tena ho tsara ny information hitondra soa sy ho utile ho amin'ny fiainan'ny tsirairay le zavatra ny information ifampizarana eo zany fa tsy resaka fotsiny hoe tsao satria efa hita ny tsao sy ny fitsikeraina fa manimba zavatra be da be dia azo atao mihitsy zay hoe mivondrona koa dia hoe ahoana mba mitondra fampianarana sy fampahirezana ho an'ny tsirairay satria samy mila an'izay fampahirezana tsy izay daholo ankapitsika amin'izao vaninandro iainantsika izao amin'ny sehatra rehetra na ohatra koa na ny teny resanao ho anao manokana ny eritreritra zay no eritreretinao rehetra ho anao manokana dia andotsika safidy zany manomboka eto mba zavatra tsara no resantsika amin'ny tenatsika zavatra tsara no eritreretintsika satria araky nefa nolazana teo dia mametana kely moa zany hoe mitondra vokatsoa zay ho atsika ho an'ny fiainatsika ary rehefa mitondra vokatsoa anao manokana l izy dia miparitaka moa zany dia mipetraka ao amin'ny fianakavinao ny fiarahamonina sy ny firenena mihitsy manan'izany sambatra dia toy izay indray ny episodetsika androany dia mametraka sady indray ny veloma mandrapitafa ho atsika mpiaino rehetra dia manao velomanao ainy koa marina mandra-piona indray sambatra dia manaraka indray ara amin'ny mpiaino rehetra